Ho amin'ny rampitso dray ary no aroso amintsika mpamaky azy ny gazety Soa laharana vaovao, lohateny vaovao ary torohevitra maro samihafa no aroso amintsika ho amin'izay andro ny rampitso izay fitinina amintsika fohifohy ireo lohateny misongadina ao anatin'izany gazety ivoaka rampitso izany. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Alakamisy tokoa ny andro rampitso toy ny mahazatra dia laharana vaovao amin'ny gazety Soa no ivoaka manomboka rampitso dia ny laharana fahasivy amin'ny fitopolo sy telonjato. Toy izao indray ireo lohateny misongadina: tsy ny akanjo sy ny kiraro ihany fa manana ny lamodiny ihany koa ny mofomamy. Fataro ary ny mofomamy lamody amin'ity taona 2024 ity. Raha eo amin'ny lamodin'ny akanjo ny fiangalon'ny palitao fohy no iandrasana amin'ny ririnina no ampahafantarin'ny soanao. Mbola lamody ihany fa eo amin'ny fampiaingonan'ny trano dia ny sora-damba mitsoridrika izany indray ny tena izy. Hijanona ny ivelany ihany sika, hitanao anatin'ity gazety ivoaka rampitso ity fa miverina lamody indray ny mpanaratra volombava. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana kosa, tokony potserina ve ny mony? Ny famakiana ny gazety Soa rampitso no ahafantarana ny valiny. Mbola eo amin'izay fahasalamana izay ihany, fataro ireo sakafo telo hiadiana amin'ny gripa sy ny sery. Ny kafe miampy dibera, izany indray ny zava-pisotro mampatanjaka malaza amin'izao fotoana izao. Aza donona raha fa manomboka rampitso eny mpivarotra mahazatra anao ny ivoaka ny gazety Soa laharana fahasivy amin'ny fitopolo sy telonjato. Aza donona ny maka ny anjara gazetinao eny mpivarotra mahazatra anao. Zay ny kitoko lasitoko vavy no etiko isarahana aminao zany amin'ny takarivan'ny alarobia ity. Isorana amin'ny tafitafy no atolotra anao nanaraka ny fampalalamba avao hatramin'ny farany, mbola mifame fotoana eto sika ho amin'ny andro ny rampitso veloma tompoko.